Miarakantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, ilay tompony izao rehetra izao. Tsy misy kisendrasendra ao amin'Andriamanitra. Izay indray havana no lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Mahafantatra ny antsoina hoe puzzle ve ianao? Misy izy ireny tena hoe arivo nisan'ilay piesy izay atambatra ao ka ny singa tsiraray avy ao anatin'iny puzzle iny dia tsy mandehandeha ho azy fa misy anjara toerany misy ilana azy ary misy fandraisany daholo amin'io sary lehibe izay tanterahanao eo. Dia izay mihitsy le fiainanao amin'Andriamanitra, tahaka n'io puzzle io ny fiainantsika. Ka tsy misy zavatra mandehandeha ho azy zany fa mitambatra daholo ny zavatra rehetrarehetra dia ho hitanao fa lasa sary keza be anankiray io izay hanomezana voninahitra an'Andriamanitra. Voalohany indrindra aloha zany dia tady idio fa ny fahitanao ity vidéo ity dia tsy kisendrasendra. Raha mijerintsika ny anatin'ny Baiboly dia tena mahavariana mihitsy ny fahitantsika fa tena misy précision be dia be mihitsy ary tsy azo lazaina mihitsy hoe sanjila na hoe tena mba tsara vitana kosa fa tena hoe asan'Andriamanitra le izy satria io Andriamanitra io ny zavatra rehetrarehetra izay ataony dia tsisy mitongatonga ho azy zany fa tena mipetraka araka ny tokony ho izy daholo. Ohatra fotsiny izao vitsivitsy no omeko antsika hoe misy fotoana Jesosy Kristy manasitrana dia niteny tamin'ilay olona izy hoe mandeha hanamody fa sitrana ny zanako ao. Dia mahagaga tamin'iny ora iny mihitsy ilay nitenenan'i Jesosy Kristy no sitrana ilay zaza tany an-trano. Dia tahaka izany koa raha mijerintsika zao hoe ny nahafatesan'i Jesosy Kristy dia tena tao anatin'ny fotoanan'ny Pasika ary tamin'ny 3 ora ariva izy no tapitra ny ainy. Zay ny ambaran'ny soratra masina. Kanefa ny zanak'Israely, ny jiosy dia mamono ny zanak'ondry ao anatin'ny Pasika amin'ny 3 ora ariva ihany koa ny amononan'io zanak'ondry io. Toy izay ianao hoe kisendrasendra zany, coïncidence zany, fifandrifinjavatra ve zany hoe ianao? Tsy izany mihitsy fa tena planin'Andriamanitra mihitsy ny zavatra rehetrarehetra. Nisy fotoana i Josefa sy Maria dia hoe ahoana moa ny onan'izy ireo? Ahoana zany nahatonga ny hoe i Maria tonga dia tafahoana fotsiny tamin'i Josefa dia kanefa rehefa niaraka zareo ty Josefa ity olona taranaka mpanjaka. Dia rehefa bevoka be dia lasa nisy didiny voaka teo dia hoe tsy maintsy misoratra any amin'ny tany ny eviany avy daholo ny olona rehetrarehetra dia lasa ry zareo amin'iny kibo be iny nandeha nakany Betlehema. Dia nahagaga fa tonga tany dia nietsika ilay zaza dia teraka tany Maria dia fa tanterahany teny fikasana ilay izy satria ao Betlehema no ambaran'ny Baiboly fa teraka ny Mesia. Dia tsy misy zavatra tonga ho azy mihitsy zany fa tena ao anatin'ny planina rehetrarehetra izay nataon'Andriamanitra mihitsy. Ary raha ho tany saina eto daholo ireo karazan-javatra izay ahafahantsika milaza hoe tsy misy kisendrasendra ao amin'io Andriamanitra io dia ho aleto ny andro fa afaka miresaka kotsika zavatra tena nisy izay niainantsika ihany koa. Za manokana zao dia afaka mijoro vavolombelona fa be dia be mihitsy. Nisy fotoana tamin'ny mbola nianatra alohan'ny nanovako pastera moa dia nanao resaka hoe mpitsabo-panampy dia nanao stage tamin'izany fotoana zany tao Befelantanana. Eo ampitan'ny pédiatrie eo misy service zay tsy tadidiko intsony ny anaran'ilay service momba ny resaka diabetika zany. Dia tamin'izany fotoana zany mbola 2e année dia nisy olona marary mila nitsondromina fanafody insuline zany dia nitsondromin'le interne zany le dokotera kely reny izy andro sabotsy tamin'izay fotoana izay dia sendra garda dia nitsondrominy tao dia tsy nety tafiditra mihitsy n'ilay ranom-panafody dia natsondro zareo azafady hozy izy fa nareo any tena ohatrany hoe mahay an'ity fa tena tsy nety tafiditra mihitsy ny atao intraveineuse fa mba ampidiro. Dia tonga dia nijery hitanao zao mihitsy ny veine an'ilay olona ary ny fanjaitra na insuline zany niravana tena kely dia ny veine an'ilay olona eo ampli du coup teo zavatra palpable tsara mihitsy. Dia nijerevana ngeza fa rehefa atsofoka ilay izy dia tsy mety miditra mihitsy. Tonga dia manao extra foana dia alefako tamin'ny anankiray indray dia mbola extra ihany koa dia gagabe alefako fanotelony dia mbola extra ihany za hoe azafady fa tena tsy manao fanefa antsona fa aleo antsona infirmière hafa mihitsy. Dia lasa nandeha nitady ilay infirmière tany hoe azafady fa tena laniaika daholo zay tsy mety mitsofoka ilay ranom-panafody. Dia nandeha dia tonga ilay infirmière dia ozy izy hoe aiza ilay marary dia aiza ilay fanafody dia ty ozy ilay fanafody dia hoe ie andao nareo izay alohany amin'ny salle de soins vetivety.
Ny tonga tany amin'ny salle de soins izy manao hoe raha tafiditra reo teo ty maty olona io. Ahoana ozy izy ny dozazy nanaovanareo an'ity fanafody ity? Fa tena foafiry ty tsy mety diso tanteraka ny dozazy. Za zany tsy nijery an'le dozazy fa tonga dia efa hoe anatsofoka an'izy fotsiny fa le interne zany. Tonga moa dia nitomany le interne kely. Fa za tena tonga dia nisaotra an'Andriamanitra ary tena mino fa tsy misy kisendrasendra mihitsy na ninona tsy nety tafiditra ny ranom-panafody iny. Nefa dia hitanao zao ny vainan'ilay olona. Tahaka izany koa nisy fotoana tany Marivoay dia mipetraka eo amin'ny tokotanim-piangonana eo mipetrapetraka eo dia nisy ohatran'ny trano salengeza be izay natsangana teo amin'ny tokotanim-piangonana teo. Dia amin'ny 12 atoandro ny andro dia mipetrapetraka eo matetika dia tampotampoka eo ohatran'ny hoe ohatra misy zavatra maneno tao an-dakozia dia tonga dia nitsangana. Vao nitsangana angamba ny ataoko hoe 2 segondra fotsiny ny alako teo amin'iny toerana iny tonga dia nitaraboka le izy. Tapaka le izy. Ary ny fianjaran'ilay izy tena tonga dia 2 minitra mihitsy tsy tafiditra ny varavarana akory dia tonga dia nitaraboka le izy. Toy hoe raha tsy nahinao ny zavatra ohatran'ny nidoboka tao an-dakozia iny zany dia maty teto na tsy haiko izay nahazo anaty amin'ity zavatra mavesatra be ity nenjeran'ity teto Zany le lazaiko hoe tsy kisendrasendra ary anankiray farany ihany koa dia nisy fotoana avy any Mahajongà tamin'izay fotoan'izay andeha ho any Marivoay andeha ho any Manaratsandry. Rehefa Manaratsandry zany moa le toerana niasanay zany dia rehefa andeha ho any Manaratsandry ianao dia tsy maintsy makeo Marivoay ianao aloha dia eo ianao mandray sambo dia mbola lalana adiny 2 adiny 3 vao tonga any amin'izany tanàna antsoina hoe Manaratsandry zany ianao. Dia andro sabotsy tamin'izay fotoan'izay andeha hidina avy any Mahajongà dia andeha hidina ho any Manaratsandry. Dia sabotsy maraina zany dia ny sambo isaky ny sabotsy maraina eo amin'ny sivy sasany eo izay sambo izay zany no enjehako hoe izay ny première ligne dia izay ny andehanana mba ho tonga aloha any Manaratsandry. Dia izao nefa niteny an-dalana dia efa nandefa mesazy tao amin'ilay fiangonana tao Marivoay hoe paster angaha andalo eto Marivoay izao dia hoe efa ahoana aleo mba mijanona kely atao aminay ozy izy aloha vetivetika fa mbola misy manao fifadikanana zay ato izy ka sao dia mba afaka mba mizara tenin'Andriamanitra kely aminay ato ianao za zany tena efa vizana ary za zany tena tsy niomana any amin'izany mihitsy tsy maninona fa zay zavatra avy any aminao fotsiny fa tena manao fifadikanana zay dia mba mandalova aloha zay vao mody toy izay hoe tena tsy mahatratra le première ligne indray fa tena tsy maintsy le sambo any amin'ny 12 andray zany dia ariva indray vao tonga any Manaratsandry. Fa ny ekeko le izy noho ny amin'ny tompo hoe ena raha fa tsy maninona dia nandeha nampiofana ny zareo teo tsy vita kory ny fampiofadana dia efa nandray mesazy hoe accident nisy sambo accident paster aiza zao fa nisy sambo mirendrika toy izay hoe Jesos le sambo première ligne io raha ohatra zany ka nandeha tamin'io sambo première ligne io dia zay tena be dehibe ry havana ny zavatra azo tantaraina. Ary mino fa na ny fiainanao koa raha dia be dehibe mihitsy no ambaran'ny olona hoe kisendrasendra fotsika hoe tsy kisendrasendra le izy fa tena planin'Andriamanitra mihitsy asan'Andriamanitra mihitsy. Jereo ny fijorona vavolombelona izay nataoko ato amin'ity pejy ity mahakasika nahatonga ho lasa mpitandrina fa miresaka be dehibe zavatra mahavariana ohatr' izany eo amin'ny fiarahana an'Andriamanitra. Inona zavatra tiana tongavana? Ny fisian'izao zavatra rehetrarehetra aro zao ozy ny olona manam-pahaizana hoe big bang io nisy fipoahana ngeza be ony tany dia tonga dia nivoaka zavatra ohatran'izao no ny zavatra rehetrarehetra dia mahavariana olona manam-pahaizana ve no miteny an'izany. Ianao ve zao raha teneniko hoe nisy fipoahana be tany dia nisy an'ity ordinateur ty tonga dia nivoaka tsara tarehy be fotsiny teo dia ino ve ianao? Hoe ireo voninkazo ny zavatra rehetrarehetra izay nisy ny karazana biby samihafa dia tonga dia hoe nipotra ho azy ony satria avokatra le fipoahana fotsiny tany amin'ny milliard d'années tany. Dia hitanao mihitsy le izy hoe zavatra tsy mitombina fa nisy nanao io ary tsy misy zavatra mipetrapetraka izany eto amin'ity tany ity na anankiray ary fa na ny biby ary dia mifampiankina daholo. Izay no lazaiko aminao hoe puzzle io jerevana hoe ny vatantsika olombelona tsisy singa mihitsy ao anatin'ny vatantsika olombelona ka tsisy ilavana azy. Fa matoa ianao mieritreritra hoe tsisy ilavana azy ty zavatra ty dia ianao zany zay tsy mahay ny ilavana azy. Fa rehefa tena mandinika ianao misy ilavana azy daholo ny singa rehetrarehetra ao anatin'ny vatan'ny olombelona ary mifandray daholo. Zay mahatonga ana miteny hoe puzzle be anankiray le izy ka tsisy zavatra tonga ho azy mihitsy. Dia tahaka izany koa ianao io ny fahaterahanao dia tsy tonga ho azy fa tena planin'Andriamanitra mihitsy ny ahatonga anao eto amin'ity tany ity na tsy ny planifie ny ahatongavanao aza ny ray aman-dreninao fa aza matahotra ny amin'izany mihitsy. Fa matoa ianao nisy dia izay
sitrak'Andriamanitra satria misy planina zay tian'Andriamanitra hampidirana anao ao anatin'le puzzle ngeza be amin'izao fiainana izao. Dia tahaka izany ihany koa raha misy zavatra eo amin'ny fiainantsika ka midy le varavarana, ozy ianao hoe tena zany aniry mafy mba azo an'ity fa nidy le varavarana dia tady ity fa tsy kisendrasendra matoa nidy ny varavarana iny. Fa misy zavatra hafa ao zay mety ho manin'Andriamanitra anao zay tsara lavitra anao iny. Zany mbarany tenin'Andriamanitra amin'ny Romanina 9:20 hoe ny zavatra rehetra sy dia miara-miasa ahasoa zay tian'Andriamanitra ka tsy misy mihitsy ny kisendrasendra na marary ianao fa maninona ianao ny tratra an'io aretin'io, maninona ianao no handicapé, maninona ianao no nisy an'io zavatra toe-javatra nitrangy io ny fiainanao. Tsy kisendrasendra io ravana. Toy izany hoe kalizana ery pasteur tena fotoko mihitsy, adalako mihitsy n'ilay izy. Eny e, na ataoko hoe adalanao aza dia mbola Andriamanitra ny tompon'ny teny farany. Ary moa tsy izany hoe nambaran'ny tenin'Andriamanitra ny bolana toko 5:7 ny fon'ny olona ozy izy mihevitra tsara ny alehany fa Jehova ihany no mahalavrary ny diany. Ny tompon'ny teny farany amin'ny zavatra rehetra dia Andriamanitra. Andriamanitra ny mahary sy mahatanteraka ny zavatra rehetrarehetra ka aza ambaniny izany fa raiso ho toy ny hoe planin'Andriamanitra. Ao anatin'ny planin'Andriamanitra ny fiainako mihitsy izao zavatra izao fa rehefa mahay mandray an'izay ianao dia mahatsiaro ny zavatra rehetrarehetra ho tombony daholo ary ilainao daholo ny zavatra rehetrarehetra. Ny expérience rehetrarehetra dia hitanao daholo fa ilainao daholo reny rehetrarehetra reny amin'ny zavatra rehetrarehetra ary ny rencontre, ny fifandraisana, ny fionanao amina olona anankiray dia tsy kisendrasendra mihitsy. Raha ohatra hoe nanambady ianao dia io ny vadinao dia aza iverinao le izy tena misy ananay ihany le izy, misy an'izao ihany le izy, misy an'izao ihany le izy fa matoy io aloha tanteraka dia izao koa zay. Raiso tahaka ny hoe azo ataon'Andriamanitra iary asa soa aty ka tsy kisendrasendra mihitsy ny hoe tafaraka tamin'ity olona anankiray ity. Dia izany ny fiainantsika kristianina, mino sika fa ny zavatra rehetrarehetra izay miseho amin'ny fiainantsika dia planin'Andriamanitra ao anatin'le puzzle kely anankiray daholo. Ka misy sary ngeza be tian'Andriamanitra ho aseho ary rehefa vita iny sary iny dia tsara foana ny hafaran'le puzzle. Mahafinaritra foana ny hafaran'le izy hoe way zavatra mahafinaritra ohatrao fa ianao tsy mahalala ny dikan'le izy dia aririnao le puzzle. Iny puzzle anankiray arinao iny dia hovidinao lafo eny rehefa voa satria tady idio tsara fa rehefa vita io rehefa ka misy zavatra manko eo dia tsy mivoaka tsara mihitsy io sary io. Dia izay no mahatonga antsika hoe raiso daholo ny zavatra rehetra ho zava-dehibe ao anatin'ny planin'Andriamanitra fa tsy misy kisendrasendra mihitsy ry havana ny zavatra rehetrarehetra fa ao amin'Andriamanitra. Dia ozy izy manao hoe izaho mahalala ny hevitra iverako anareo, hevitra hitondra fiadanana fahatsiloza hanomenareo fanantenana ny amin'ny farany dia mahereza fa ninonina mitranga amin'ny fiainanao dia izay no planin'Andriamanitra dia raiso amin'ny finoana izany dia ekeo izany hoe ity zany ilay singa anankiray izay handrafetan'Andriamanitra ny fiainako satria misy zavatra tianao hatsangana amin'ity fiainako ity dia manaiky fotsiny ianao. Ho azo ny voninahitra. Amen.